mivavaka isika tompoko faly misaotra anao zahay tompony aina, tompon'izay rehetra atao hoe mahavelona anay, tompon'ny teny, tompon'ny finoana, tompon'ny fanantenana mandrakizay sy ho levina. Ndreto zahay manatona anao eto koa zahay tompo, manatona anao zahay satria noho ny fanavotana zay vitan'ny zanakao Jesosy Kristy. Tahio ny fiangonana, tahio ny isa-tokantrano, tahio ny tsirairay sambatan'olona tompo ao anatin'ny fiangonana. Sy mba zavatra kely aminao n'olona tsirairay tompo, sarobidy aminao, fa noho izany no idinany zanakao ty tany mba hanavitra ny taranak'olombelona mpanota izy. Efa norenesinay ny teninao masina tamin'ny filazantsara mahavelona, tamin'ny teny zay nivakina teo koa, dia mangataka anao zay mba homena finoana tompo, mba hisy voalasaka ty anatin'ny fonay, hitsimoka ary haniry, hitombo hamoa voasara koa zahay. Io ny angatahanay aminao tompo, ankehitriny zao zahay raha handre ny teninao, mbola handre ny teninao na dia fa nandre ny teninao aza zahay dia mangataka zahay mba ho tomy ny fanahinao masina ny fonay, hibebaka zahay, hasiaro fa ao aminao Jesosy, ao amin'ny Jesosy zanakao no misy ny fiainana mandrakizay. Ao aminy no andraisanay ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy, sy misy zavatra zay sy azonay ao amin'ny Jesosy zanakao. Izy no miahy anay koa ankehitriny, izy ny tompony ankehitrininay sy ny ho avy koa tompo, raha misy fanantenana dy ao amin'ny Jesosy zanakao zany. Da io ny teny zay fandrenesinay sy zay mbola ho renesinay ihany koa zao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Araka ny fanambara teo tompoko dia androany no alahady 5 manaraka ny epifania. Koa ny tenin'Andriamanitra zay mbola anjarasika koa amin'izao ankoatran'ireo zay efa nivinaky tamintsika teo, dia mbola iarahasika mahita zany ao amin'ny filazantsarany Jesosy Kristy araka ny Matio toko 7:20, andiny 4:20 ka hatramin'ny andiny 4:30. Matio toko 7:20, andiny 4:20 ka hatramin'ny andiny 4:30. Rehefa iraha mahita izany dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nanao fanoharana hafa koa taminy izy, ka nanao hoe: ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray zay namafy voasara tany an-tanimbarina, fa raha natory ny olona dia avy ny fahavalony ka namafy voasiparifary teo ny amin'ny vary, dia lasa nandeha. Ary rehefa naniry ny vary ka niteraka dia niposaka koa ny siparifary, dia avy ny mpanompon-dra lehilahy nanao taminy hoe: tompoko, sy voasara va no nafafinao teny an-tanimbarinao, ko avy aiza kosa ny siparifary? Dia hoy izy taminy: fahavalo no nanao zany. Ary ny mpanompony nanao taminy hoe: koa tianao va handeha andehananay hanongotra sy hanangona azy? Fa hoy izy: sia fandrao, raha manongotra ny sy ny parifary ianareo dia ngotanareo miaraka aminy koa ny vary. Aoka ihany hiara-maniry izy roa, ambara-pahatonga ny fararano. Ary amin'ny fararano dia holazaiko aminareo mpizinja hoe: angony aloha ny siparifary, ka ataovy amboarana mba hodorana, fa ny vary kosa dia tomy ho any an-tsokotra. Iray masonao, mana masina anay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raha isika sy Jesosy Kristy tompo. Ao amin'ny filazantsara araka ny Matio
efa voalaza talohan'izao ihany moa dia misy toriteny inenina miatoana ka ny misy ity teny anjarasika ity dia ny toriteny fahatelo izay atao hoe toriteny fanirahana, toriteny fanoharana azafady. Ny mialoha azy kosa dia toriteny fanirahana, mifanarakaraka zany ireo toriteny anankiroa reo, dia ny toriteny fanirahana sy ny toriteny fanoharana. Ny toriteny fanirahana dia ao indrindra no anirahany Jesosy ny mpianany handeha any amin'ny isa-tanàna ka hialoha azy, hitory ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra fa efa akaiky zany. Eto amin'ity toriteny fanoharana ity kosa dia misy fanoharana maro be ataon'i Jesosy. Inona moa ny dikan'izany tompoko? Ny toriteny fanoharana dia milaza amintsika fa sy mandeha ho azy ny toriteny izay atao, sy tongatonga ho azy ny vokatra, fa ny tenin'Andriamanitra ny miasa ho azy ao am-pony olona. Tahaka izay resika tamin'ny filazantsara masina ny alohan'izao dia rehefa mamokatra ho azy ny tany, rehefa atoraka ao ny voa dia manimoka zany, dia manomboka misy tahony, misy raviny, misy voany, ary dia misy vokatra. Rehefa tonga ny fararany dia zana izy. Maika moa fa ny tenin'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra dia miasa ho azy ao anatin'ny fony olona, sy ny olona no tena miasa amin'izany fa ny tenin'Andriamanitra no miasa, mahatonga vokatra, mahatonga fibebahana, mahatonga fanatonana an'Andriamanitra, mahatonga fahasara-panahy, mahatonga ny toetra tsara rehetra rehetra. Zay no fiasan'ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny ty toriteny fanoharana ity dia misy fanoharana maromaro tompoko, fanoharana maromaro tononona ny visy amin'ireo zany. Ao ny fanoharana momba ny mpamafy, ao ihany koa ny fanoharana momba ny voasiparifary, dia ity teny izay anjarasika ity zany. Ao ihany koa nefa ny fanoharana momba ny voasinampy, ao ihany koa ny fanoharana momba ny harato tarihina, ary dia isan'izany koa ny fanoharana anankiray momba ny harenana fenina tany asaha. Ireo dia fanoharana nataon'i Jesosy. Inona moa no ambaran'ny fanoharana tompoko? Ny fanoharana dia teny an'olaka zany, teny sy mivantana zany, sary teny angamba no azo lazana azy koa, izay natao handresen-dahatra olona, natao hanova ny fisainan'ny olona, natao hanova ny fijerin'ny olona zavatra anankiray. Kanefa sy mba izany izy eo amin'i Jesosy, sy mba fandresen-dahatra zany fotsiny ihany ny fanoharana ao amin'i Jesosy, fa mihoatra lavitra noho izany. Ny fanoharana dia natao hampibebaka, natao hahatonga ny olona hanatona an'Andriamanitra, natao hahatonga ny olona hiova hevitra ny amin'ny finoana, natao hahatonga ny olona hanapa-kevitra na hanaiky an'Andriamanitra izy na sia. Zany no fanoharana. Rehefa matetika manao fanoharana ny tompo dia gaga ny mpianatra ka manao hoe: fa nahoana ny fanoharana no tenenanao amin'ny olona? Jesosy mamaly hoe: ianareo i Jesosy no natao havela hahalala ny zava-miafy ny fanjakan'Andriamanitra. Fa amin'ny olona sasany kosa dia na dia zay kely ananany aza dia isorona aminy. Ka dia tanteraka ny faminanian'i Isaia hoe: hijery mandrakariva ihany ireo fa tsy hahita, hihaino mandrakariva ihany ireo fa tsy nahare. Zany hoe misy fanoherana ao anatiny. Ny mpianatry Jesosy moa dia zay manaraka azy, zay mihaino ny teniny, zay manaiky ny teniny. Misy kosa nefa sy mpianatry Jesosy manohitra ny teny, manohitra ny teny zay ambaran'i Jesosy momba ny fanjakan'Andriamanitra. Ho an'ireo olona zay manohitra reo ny tenenan'i Jesosy ny fanoharana mazana. Kanefa tamin'izany fotoana zany. Fa ho ansika kosa dia tao amin'i Jesosy sika mba hiala tamin'ny fierekerana be, hiala tamin'ny fitodididiana ankavia sy ankavanana,
hiala tamin'ny fanahiana be mpahazo asika, hiala tamin'ny fisiam-pahatokiana an'Andriamanitra. Zany ny antony fanoharana. Ka dia zay no antony ty fanoharana anankiray ty koa. Ny fanoharana anjara sika androany dia fanoharana momba ny fanjakan'Andriamanitra ihany. Fanoharana momba ny voa sy parifary. Sy averina isony zay voalaza teo tompoko. Fa ny zavatra mazava dia zao, ny fanoharana dia milaza toe zavatra anankiray momba ny fanjakan'Andriamanitra. Inona ny zavatra ao fanjakan'Andriamanitra? Na dia mitory-teny aza ny fiangonana, na dia mitory-teny aza ny tsirairay anatin'ny fiangonana, na dia misy aza mamaky teny, na dia misy aza mianatra tenin'Andriamanitra ny trano, dia zao Andriamanitra ny tena mamafy ny teny ao anatin'ny fosika. Sy ny olona ny tena mamafy azy, sy ny fiangonana ny tena mamafy azy, fa ny tompo no mamafy ny teny. Ary ny toerana zay mafazana ny tenin'Andriamanitra dia ny fosika taranak'olombelona. Ny fo ny vatana ny tenin'Andriamanitra, ny fo ny tanimbary raha filaza zany, zay amafazana ny tenin'Andriamanitra. Eto anefa dia voalaza fa nisy anankiray zay namafy, Andriamanitra ny tia nahambara am'izany, ny tompo ny tia nahambara am'izany, namafy voa tsara izy, tsara ny voa zay nafafina, no karakarainy tsara ny tany famafazana, ka dia namafy izy. Lasa nandeha izy rehefa vita ny famafazam-boa. Rehefa lasa nefa izy dia tonga ny fahavalony, ny fahavalony tompo zany, ny fahavalony gn'asan'Andriamanitra zany, ka dia namafy voa hafa teo izy, namafy voa sy parifary izy, namafy voa zay voarasy izy. Zany no nisy, ka dia samy nisy tao anatin'ny fon'ny olona zany, na ny voasara na ny voarasy. Ka rehefa tonga ny mpanompon'ny ty tompo ity dia niteny hoe mahagaga to, fa voasara ny nafafinao tao an-tanimbolinao na tao an-tanimbarinao, avy ay zary ny voa sy parifary, iza ny nanao zany? Dia ny tompo niteny hoe fahavalo nanao zany, fahavalo no nanao zany. Ny fo ny taranak'olombelona zany tompoko, ny foko zany, ny fonao zany, ny fosika tsirairay koa zany. Namafazan'Andriamanitra ny teny, kanefa noho ny fanahiatsika, noho ny sifinoasika, noho ny fahotasika dia misy teny hafa koa mandray toeranao. Iza moa no afaka amin'izany? Iza ny mba ivelan'izany? Iza ny mba tsy tratran'izany? Ka dia marina ny voalazan'ny Salamo 4:20 manao hoe tsy misy marina na dia iray akory azy. Koa ny fanoharana voalohany indrindra dia mitaona asika hiaiky fahotana, mitaona asika hiaiky fa tena tsy mety ny fo, mitahiry zavatra tsy mety ny fo, te handray ny tenin'Andriamanitra kanefa mandray ny masirasira n'izao tontolo izao ihany koa. Ny ziosy zay zokisika amin'ny ara-pinoana, zokisika amin'ny ara-piangonana dia manana fanao tahaka an'izao izy. Isan-kerinandro ny azy dia diovina ny trano, atao zay hakasera ny trano, kasera moa zany dia madio, esorina ny lalivay, esorina ny masirasira, esorina ny karbonetra, esorina ny levura rehetra, tsy zay zavatra misy levura, ka asity zany mba hadio ny trano mandra-pahatonga ny sabata. Isika sy mba manana an'izany pratika zany tompoko, fa ny asika zay tao manasika zao dia zao savao ny fosika, esory tao ny masirasira, esory tao ny lalivay, esory tao ny karbonetra zay momba ny fiainany zao tontolo zao, zay masirasira ela sy mahasoa. Misakasakana asika hiay ny tenin'Andriamanitra zany. Ka dia zay indrindra ny ilazana amintsika fa tomina isika hibebaka amin'ny alalan'izao fanoharana anankiray zao. Tsy misy olona sy tratran'izany, na ny tenako na ny tenanao. Fa ny zava-dehibe dia zao manatona an'Andriamanitra, mibebaka, miaiky fahotana, miaiky fa tsy misy tsara na dia kely akory azy, tsy misy rasy na dia ray akory azy, tsy misy tsara mazafady. Ka eto zany dia mitaona asika hibebaka ity fanoharana ity. Manaraka an'izay dia misy teny ato zany, ny fibebahana eto zany dia misy fisarahana, misy fisarahana ao. Ny fisarahana dia zao
tonga ny mpanompondraha lehilahy ka manao hoe tianao ve ny handehananay hanongotanay ny voatsiparifary na ny siparifary zay fa maniry ao anatin'ny vary, tianao ve raha hongotanay zany? Fa ny tompo manao hoe o kalohe avelao hiara-maniry eo aloha reo, fa rehefa tonga ny fararany dia esorona ihany izy roa. Misy fisarana zay mahatratra ny fiainasika andavanandro ihany. Raha reto mpanompo reto ny ekena zay ataony dia zava-doza. Marina ny tenin'ny tompony tany hoe esoronareo ny siparifary kanefa hiara-hongotanareo koa ny vary, ka manahirana zany. Hendry ny tomposika, hendry Andriamanitra. Lazaina zany ao amin'ny boky Genesis mikasika ny tantaran'i Abrahama sy Lota. Tamin'ny fotoan'andro dia nanaka-danitra ny ota tao Sodoma, ka dia nanapa-kevitra Andriamanitra fa haringana ny tanàna, ho levonina ny tanàna. Ka Abrahama ny fona mafy, sao dia mba misy olombisy marinao, sao dia mba misy olona 50 marinao dia haringanao ve ny tanàna noho ireo? Nefa mba misy an'ireo ihany, dia Andriamanitra miteny hoe raha misy olo marina visy eo dia tsy handringana ny tanàna. Nidina nisa farany tonga 10, sy ampy 10 akory aza, fa dia Lota mianakavy neny tao an-tanàna. Lota no vonjen'Andriamanitra fa ny tanàna ny levoniny. Ka eto zany Andriamanitra araka ny resika amin'ity fanoharana ity, avelao aloha hiara-maniry eo izy roa. Fotoana fibebana zany tompo, sy fotoana ela loatra koa zany, efa mamoa ihany, kanefa ny voarasy eo dia hibebana zany. Ny fararany tsy ho elasony araka ny resaketo, tsy dia elasony zany, ka dia ny andavanandro sika dia rahona ny fisarana ihany sika, mila mibebaka. Ny fisarana dia eo, kanefa rehefa mibebaka sika dia miova ny fon'Andriamanitra amintsika, miova ny fanapahan-keviny momba sika fa raisiny sika. Eto am-pamaranana dia fa rehefa tonga ny fararana dia angonina ny vokatra. Sy ilay vokatra zay nafafy tamin'ny voalohany sy ny voambary na ny voasiparifary no angonina, fa ny vokatra naniry reo dia namoa, reo no hotazana. Ny finoako, ny finoanao, ny tenin'Andriamanitra zay niraisika, misy vokatra ve zany tompoko? Azo iainana ve zany? Azo ivelomana ve zany? Sa misy zavatra hafa koa mahavokatra ao anatin'ny fosika? Sanatria. Sa misy lalivay zay mitombo be ao anatin'ny fosika? Sanatria. Ka dia fisarana ny fararany lazaina eto tompoko. Fisarana zany. Misy vokatra ve? Sa misy vokatra hafa sy araka ny sitrapon'Andriamanitra? Ny totaly beny dia zao, mibeba tompoko, miova tompoko, manatona n'Andriamanitra. Mbola fotoana mety zao, mbola fotoana mety zao. Manaraka an'izay dia amin'ity tenin'Andriamanitra ity, fa ity teny ity dia fanoharana zay atao hoe fanoharana momba ny krizy izy ity. Ao aloha ny voa zay nafafy tsy misy krizy zany, fa mitombo ny voa, kanefa rehefa avy eo dia misy voa hafa tonga ao anatin'ny fo. Io ny krizy. Ny krizy dia zao, sy mba amin'ny andro farany vao tonga ny fisarana amin'ny fararana, fa efa misy fisarana sahady amin'ny andavanandro, amin'ny ilazan'ny mpanompo hoe tianao ve raha hongotanay zany? Fisaranany zany. Fa amin'ny rampon'Andriamanitra zany mbola amelana sika hibebaka sy ovafo anatiny an'Andriamanitra. Manatona an'Andriamanitra, hararaoty ny andro azanovasoa fa rasy zao fiainana izao. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisy zanaka ny fanahy masina, zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Raisy ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, firaisana amin'ny fanahy masina hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.